ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba tsika revako malalahatra ity zoma faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay ity. Ny mofinaina valahatra antsika dia ny Kolosianina toko voalohany. Misy tily zao tany Paoly ho an'ny Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy nitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahana amin'ny rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny fifaliana. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka amintsika tamin'ny fahefany maizina ka namendra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay ialanantsika fanavotana dia famelana mielontsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Any ampigadrany Paoly no nanoratra ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity, izany hoe ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny zavatsarotra, indrindra mbola ny andro fitsarana, ny andro ny fanamelohana, ny andro izay vokatry ny fanadihadiana. I Paoly hitantsika moa intohiny ao amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Timoty me nahatanteraka ny hazakazaka ho anatahiry ny finoana ao anatin'ny vanim-potoana indrindra. Paoly no nanoratra ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity. Ary dia mazava ho azy tsy izany ady am-panana azon'ny Paoly izany dia tsy hoe izy ihany no nitondra an'izany fa nitondra an'izany koa ny zanany ara-panahy, ny fiangonana tany ireo naory ny Kolosianina, ny Filipianina, ny Galatiana, indrindra moa izany ny Kolosianina sy ny Filipianina satria ny taratasy ny Kolosianina sy ny Filipianina dia nosoratana tamin'nisy tany ampigadranaka izay voalazantsika teo. Raha toa ka mamaky isika ilay votoatin'ilay mofinaina dia misy lafin-javatra roa na telo misongadina tsara mihitsy ny vavaka izay ataon'ny Paoly. Mivavaka ny apôstôly Paoly. Paoly zao dia miteny manao hoe nareo nge mivavaka ho ahy fa za mahatsara anareo mivavaka ihany koa. Misy fotoana tsinona eo amin'ny fiainantsika olombelona manapetra isika, misy fotoana eo amin'ny fiainantsika tena manapetra tsy afaka manao mihoatra noho izay tokony eritreretina atao akory aza dia ny vavaka ny mameno azy. Ary zay ny herin'ny vavaka. Ny vavaka dia tena ahafahanao mihitsy miasa amin'ny fotoana rehetra. Misy lafin-javatra tena tsisy ninona azo atao. Tsy afaka mampahiry akory aza rahandray satria lavitra. Tsy afaka manampy amin'ny ahoana fa dia izao. Hoy Paoly manao hoe na ahoana dia izao. Ny vavaka dia afaka miasa amin'ny fotoana rehetra. Dia mivavaka ary Paoly eto ho an'ny kristianina tao Kolosia. Mivavaka Paoly amina mangataka zavatra telo mazava tsara izy. Voalohany izy manao hoe mivavaka angia mba ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianareo e. Rehefa ao anatin'ny sarotra isika dia indraindray tsy ekentsika ho sitrapon'Andriamanitra izay. Tsy mora akory ny hoe mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny testamenta taloha ny bokin'ny mpitoroteny moa na ny boky noabolana koa aza manamafy reo lahatsora-pahendrena ao amin'ny soratra masina dia manazava fa tsy hoe takatry ny olona akory ny sain'Andriamanitra, ny fomba fisainan'Andriamanitra. Isaia miteny an'io, Jeremia miteny an'io hoe ny fihevitra tsy fihevitra reo, fisainanareo tsy fisainako. Satria samy hafa mihitsy ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitr'olombelona. Ny olombelona nofo, ny olombelona manapetra, ny olombelona miaina ito amin'ity zao tontolo izao izay manapetra ity. Andriamanitra any mandrakizay. Andriamanitra na marina zavatra rehetra dia tsy mitovy mihitsy ny fisainan'ny olombelona sy ny fisainan'Andriamanitra. Ary efa tsy mitovy ny fisainan'ny olona sy ny fisainan'Andriamanitra dia izao tsy azon'ny olona zany ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana moa ny azahoan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra manontolo? Lokelin'ny olombelona ity
inona moa ty lohan'ny olombelona ity ary na ity serivoan'ny olombelona atidohan'ny olombelona tena nge tsy ny apahatelony akory ny miasa tsy ny 300 ny atidohan'ny olombelona nge ny miasa fa ny apahany ihany ny mbola miasa noho zany dia tsy hoe takatry ny olombelona daholo akory ny zavatra rehetra atao ambany masoandro maika mofo zany hoe hanakatra ny sitrapon'Andriamanitra zahay nahary azy dia rehefa tsy takatry olona ny sitrapon'Andriamanitra zany de am'izay ahatakaranyilay lohan'ny olombelona azy no anakarany sitrapon'Andriamanitra de mitsara an'Andriamanitra izy na koa kivy amin'ny tenany izy na koa mitoman'ny tenany izy na koa mety manome tsiny hafa izy dia zay mahatonga ny Paoly manao hoe mivavaka ho anareo mba hanana fahazavan-tsaina ianareo hahatakaranareo zany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ataon'ny hafa de manampy antsika hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva mantsy rehefa mivavaka sika ohatra hoe mivavaka ho an'ny hafa na rehefa mangatabavaka amin'ny hafa dia tsy de le ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra loatra ny mahamaiky antsika fa ny ameny mibanga eo amin'ny fiainantsika eto mivavaka fa tsy manana an'izao na eto mivavaka fa mitady an'izao na eto mivavaka fa manana olona momba an'izao malana de malana no misy olona miteny hoe eto hivavaka anao mba ahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mivavaka aminao mba ho takatra ao ny dikan'izao zavatra lalovanao zao mivavaka aminao mba ho tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao zavatra lalovana zao rehefa ao anatin'ny sarotra rehefa malala ho Paoly amin'ny andininy vasiva manao hoe mba ho fenony any fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra rehavako nivavaka ataon'ny namantsika amintsika ary tokony angatahantsika zava-dehibe amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra de ny fahafantarantsika ny lalan-tsaina hitondran'Andriamanitra antsika Paoly matakatra tsara an'io satria Paoly matetika hitantsika amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly rehefa nanao tafika masina ny toro ny filazantsara de mandrakariva tonga am'le fiteny hoe midona mirindrina indraindray misy fotoana vaky sambo misy fotoana enjehiny ny olona misy fotoana ampansosirina misy fotoana manana olana isan-karazany misy fotoana de mahita fahitana dia Paoly zany voataizan'ny tompo ny amin'ny hoe mieritreritra ianao manatsaina ianao ataovy zay projet anao ataovy daholo zay tokony ataonao fa zao io sitrapon'Andriamanitra io tsy maintsy tanteraka ny zava-dehibe de zao fantaro hoe sitrapon'Andriamanitra fa rehefa fantatra hoe sitrapon'Andriamanitra de zao zakanao ary mitondra fifaliana sy fahombiazana rehavako vavaka reto Paoly vavaka ho antsika koa tsy ho an'ny Kolosianina ihany satria ty taratasy ty tsy hoe ho an'ny Kolosianina ihany fa ho anao koa de mivavaka zany Paoly ho an'ny Kolosianina de mifampitrotro am-bavaka koa sika rehefa koa malala mangataka mba ho tahin'Andriamanitra ny ianao mba ho fantatr'Andriamanitra mba ho fantatrao any ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy ho tavela ao anatin'ny akiviana na tavela ao anatin'ny fireharehana na tavela ao anatin'ny fahatokisantena fa atoky ny lalan-tsaina hitondran'Andriamanitra hoe mahafantatra ny tsara tokony hitondranantsika Andriamanitra fa ny faharoa dia hoy Paoly manao hoe za koa nge mivavaka ho anareo ny 10 mba havokatra amin'ny asa tsara rehetra ianareo mba havokatra amin'ny asa tsara rehetra ianareo sady hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra mahavokatra amin'ny asa tsara rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa fantatrao hoe ity le projet an'Andriamanitra tiany ataoko dia mora kokoa antsika ny manaiky ilay zavatra asain'Andriamanitra atao dia mora kokoa antsika ny miasa ao anatin'ny fifaliana ka mahavokatra amin'ny asa tsara hitantsika matetika indray maka Jesoa nandray fanoharana momba ny hoe nivoaka ny mpamafy dia namafy ny vo nisy ny voavavy teny amin'ny tany tsara nisy ny voavavy teny amin'ny tsilo nisy ny voavavy teny amin'ny vatolampy fanoharana moa iny fanoharana iny araky ny famerimberentsika manao hoe ny fanoharana de tsy zavatra zay nisy akory satria zavatra tsy misy olona mpamafy vary adaly zany ka hoe hamafy vo eny amin'ny tsilo raha tsy olona adaly izy tsisy an'izany tsisy olona an'izany hoe nivoaka ka andeha mafy dia efa fantatra fa vatolampy reo de mbola hafafy ihany fa matoa ny olona mamafy de zao eny amin'ny tany tsara izy
tonga de fantany hoe ity ny tany zay amavazako azy fa tsy misy olona zay amafimafy fahatany ka andeha mafy eny amitsilo raha tsy olona hoe anary vary anga anary masomboly anga tsisy an'zany zay mahafanoarana azy zany hoe tsy zavatra zay nisy akory reny fa zavatra zay entina mampita zavatra inona ny zavatra tiany nampitaina zavatra tiany nampitaina de zao manao hoe lay mpamafy lay Andriamanitra zany de zao tsy mba miangatra manana anjara mitovy avokoa ny olona natrehan'Andriamanitra zay ny dikany samy mety afaka mamoa avokoa zany ny dikany zany hoe lay mpamafy de zao tsy nanana hono teny frantsay a priori tsy nanana zavatra fitsarana meloa zany izy zay ny dikany dia eo zany lay rehefa namafy lay mpamafy de nisy ny voavavy teny amin'ny tany tsara ary dia hoy izy manao hoe le voavavy teny amin'ny tany tsara de nahavokatra be deaibe nisy zato hoe nisy embolo hoe zany hoe tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy de ny hoe lay mamovo tsara lay mahavokatra ary dia hoy Paoly manao hoe ny fahavokarana nge zava-dehibe amin'Andriamanitra fa zavatra angatahana koa nge zany zavatra ifampisotroana mbavaka nge zany hoe mba havokatra amin'ny asa tsara mba hitombo amin'ny asa tsara re afako madiva marina herinandrotsika asa hoe inona moa zany zao ny asa tsara ny tanterahina tamin'ity herinandro faran'ity ho an'ny tsirairay ho an'ny any tokantrano ho an'ny sambatan'olona nisy ve ny asa tsara inona lay asa tsara dia Paoly eto miteny manao hoe azo atao tsara ny mitombo amin'ny asa tsara ny namanao ny mpiarabelona aminao de tokony hoentinao ambavaka mba hitombo amin'ny asa tsara ary hoy izy manao hoe io fandehanana io asa tsara io ange de mifamatotra amin'ny fahamendrehany rehefa miteo ny asa tsara tsika de lay fahamendrehana zany hoe lay toetra mendrika amin'ny zavatra atao hitantsika amin'ny andininy fahafolo mba handehananareo miendrika ny tompo handehananareo miendrika amin'ny tompo ka hanaovanareo asa tsara ny kristianina de nataon'Andriamanitra men'Andriamanitra fahasoavana ny dikany hoe fanomezam-pahasoavana de mba hahatonga antsika afaka hitombo amin'ny asa tsara ny dikany hoe fanomezam-pahasoavana nomena fanomezam-pahasoavana tsika nomena fahasalamana tombom-potoana iainana de ahafahana manao ny asa tsara ahafahana mitombo amin'ny asa tsara ary tsy vitan'izay ihany fa ahafahana mandeha koa miendrika ny filazantsara re afaka malala inona ary ny tsy nomeny ny tompo atsika ny zanany mahalala ny aza nomeny atsika inona ny tsy nomeny ny tompo atsika ny fotoana ny fahasalamana inona ny tsy nomeny ny tompo atsika faharanita-tsaina inona ny tsy nomeny ny tompo atsika zao zavatra rehetra zao de zao ary mitombo amin'ny asa tsara ve itsika sa tsy mitombo amin'ny asa tsara engany re afaka malala ho tsapanao fa ny zavatra omeny ny tompo anao de zao mba hitombonao amin'ny asa tsara fa ny farany de hoy Paoly manao hoe za koa nge nangataka aminareo mba hanananareo ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny andininy faraika ambin'ny folo hotsika manao hoe zava-dehibe ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra de miteraka fitombona amin'ny asa tsara miteraka fahamendrehana na miteraka etika tsara eo amin'ny fiarahamonina fa ahoana moa no ahavitanao an'izany ahoana ny iainana inona ny vatsy inona ny hoentinao manatanteraka an'izany nga moramora mandeha amin'ny fahamendrehana nga moramora am'izany hoe miezaka amin'ny asa tsara zany de hoy Paoly eto manao hoe mangataka hery kosa hery mba hahafahana mahatanteraka an'ilay fahamendrehana zava-dehibe afaka le hoe tsy ny herin'olombelona kay no ahafahantsika mahatanteraka ny fahamendrehany eo anatrehan'Andriamanitra mety mitanjona ilay fahamendrehana isika aiza kosa moa ve de kristiana de tsy hitanjona zavatra tsara mazava ho azy mitanjona zavatra tsara isika aiza koa ve kristiana ve moa de tsy ezaka hanatratra hitombo amin'ny asa tsara tanjony zany fa izao Paoly mangataka mba hitombo hery zany hoe mangataka Paoly zany eto any de miantoka atsika fa ny hery ahafahantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny hery ahafahantsika mandeha miendrika
ilay sitrapon'Andriamanitra dia zao Andriamanitra ihany manome azy. Eo no mahamarina ny hoe fahasoavana ihany. Ny mahamarina hoe fahasoavana ihany eo dia ny hoe aiza mendrika. Tsy hoe satria dia niezaka be dia manahoana loatra fa niezaka niezahako dia zao nitoetra amin'ny fahafantarana any Kristy. Niezahako dia zao niazona ny finoana any Jesosy Tompo sy Mpamonjy. Fa ny fahamendrehana ty anatiko dia zao nateraky ny fifandraisako tamin'Andriamanitra. Ny fahamendrehana eo amin'ny fiainako dia zao vokatry ny nanasany Kristy ny tenako tamin'ny rany ka nahatonga olo-baovao. Ravako malala ny herim-panahy fa atsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ary dia avy amin'Andriamanitra ihany. Ny herim-panahy fa atsika homendrika eo anatrehan'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ihany. Ny herim-panahy fa atsika manovo ny asa tsara dia avy amin'Andriamanitra ihany. Zay mahatonga ny soratra masina, mahatonga ny teny soratra masina ny tena hoe tsy nomeny Andriamanitra fanahy io sangesika fa fanahy mahery. Ilay fanahy mahery dia teneniny Paoly io ilay fanahy mampahery atsika androsotsany. Afaka malala matevy farana ny herinandro. Inona ary ny votoatin'izany afatra lavan'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tao Kôlôsia izay nangiry firy noho ny fahitana ny figadran'ny Paoly. Zavatra roa lehibe. Voalohany, mivavaha ho an'ny namanao. Raha tianao ny havaozan'ny fiarahamonina, raha tianao nisy fiarahamonina miova, raha tianao nisy toe-javatra miova, dia zao mahireza mivavaka. Fa ny faharoa dia zao koa. Raha tianao koa ny afaka hitombo amin'ny asa tsara, dia zao mandraisa andraikitra. Vavaka sy fandraisana andraikitra. Fandraisana andraikitra amin'ny lafiny hoe manovo hery amin'ny tompo. Fandraisana andraikitra amin'ny lafiny hoe manovo hery amin'ny fanamasina. Fandraisana andraikitra amin'ny lafiny hoe manovo hery amin'ny finoana. Ala hoe ry havako malala, tsy misy fiarahamonina tsy azo ovana, tsy misy fiarahamonina tsy andaira ny filazantsara, tsy misy olona tsy azo ovana, tsy misy olona tsy andaira ny filazantsara fa reo ny fanalahidy, ny vavaka sy ny finoana ary ny faharetana amin'ny finoana sy ny vavaka. Vavaka sika ry havako. Tompo amin'izao zay no ny amin'ny soratra masina izay manazava aminay fa ny fahamendrehana io dia avy aminao. Tsy ny fiezahanay na ny herinay na tanjakay no mahatonga anay homendrika eo anatrehanao fa noho ny fahasoavanao Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Indre zany fifaliana homeny tompo, homenao anay tompo tamin'ity herinandro madiva hifaran'ity. Indre zany fahasoavana natosako ao amin'ny fiainanay. Dia afaka nitompo tamin'ny asa tsara zahay. Afaka nitompo tamin'ny fifaliana zahay. Sotra tompo, mety misy nampalahelo anao nefa nataonay. Salasala zahay, tsy nahatoky ny fitiavanao, tsy nahatoky ny fitantananao sy ny famindramponao, dia mamela anay tompo. Mamindrafo aminay, avao zahay mba hatakatra ny sitraponao, avao zahay mba hitombo hery ahafahanay manao ny asa tsara, avao zahay mba tsy handeha amin'ny fahazarana ny fanarahananao fa ho tianao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Jereo ireo havanay manam-pahoriana, jereo ireo mandalo fahasahiranana, jereo ireo marary tompo malala. Akaiky azy ireny ianao dia amin'ireo fo izy ireny. Fa omeonay koa ny fo mangoraka ahafahanay mizara amin'ireo izay mila tohana miandry tanana avy aminay. Dia jereo ny isan'andronay, jereo ny asanay tompo. Ataovy vavolombelonao zahay, ataovy vavolombelon'ny filazantsara, ataovy mahatory ny filazantsaranao Jesosy zahay nandresy ny fahafatesana. Ataovy tahaka ny apôstôly Paoly zahay, mahay mifampitrotro am-bavaka, mahay mifampahery, mahay mifanohana, na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny zavatsarotra. Dia napaka ao am-ponay mandrakariva ianao Jesosy tianay. Sotra tompo tianay io. Amen.